Voalohany indrindra moa dia izaho no miaro ireo niarambona mahakasika an'ity raharaha mahatsiravina ity izay hitantsika tsara fa resaka famonoana olona izay tena mahatsiravina dia ny zavatra misy androany miakatra fampanoavana ny raharaha. Marihana moa fa vita soma tsara ny enquête préliminaire izay natao tao amin'ny brigade criminelle Anosy izay isaorana sahady ny ezaka mafy izay nataon'ireo polisy ireo nafahana mitady natratra ireo olon-dratsy navanina izao famonoana olona mahatsiravina izao izay tenenina hoe assassinat. Miakatra parquet izao moa zany ny raharaha araka ny mahadeloka be vava azy dia izay efa vonona amin'ny fiarovana ho an'ireo vady aman-jana satria namela vady izy manantena ary namela zanaka telo menadahy tsy misy mpiaha. Eo ihany koa ny reniny izay efa anatin'ny tanterana. Noho izany dia matoky tanteraka ny fitsarana izahay ny amin'ny amonjana ireo olon-dratsy ireo. Izay angamba ny azontsika ambara mahakasika an'izao fa mbola vao iroso amin'ny déferment moa zany na ny hoe ny fiakarany fampanoavana izahay amin'izao fotoana izao. Raha tsaivitsika kely le tranga nisy ahoana ny fisehoan'le tranga zany le zavatra nisy moa zany tamin'ny efa hitantsika tamin'ny vaovao ihany fa mafisiko fa tamin'ny 19 septembre tao amin'ny lasity Ivandry tiako tamin'ny folo ora maraina teo raha nandeha mody Andriamatoa Ratokila dia nivady nandeha mandry niakatra eto mijery azy kanefa dia sy tonga tany an-tranony izy. Nandeha moa zany zavatra rehetrarehetra araka ny zavatra misy ihany dia efa tamin'ny 5 vao hita tany ambany tokoatra tany amin'ny sous-sol ilay raim-pianakaviana tamin'ny famonoana feno ambibiana to. Izay ihany angamba ny azo ambara satria amafisina fa tenu amin'ny secret d'information moa izay solo vava fa ny vaovao efa rentsika ihany no nambarako teo mahakasika ny enquête. Ya, fangatahana manokana dia mahotanteraka tokoa ny aradrariny satria marary loatra zany aina misaraka zany ary tena inhumay mihitsy ilay zavatra an'izao satria olona samy olona no famono amin'ny raim-pianakaviana izay tsy nanana akory fifandraisana tamin'ireo olona no heverina satria hatreto mbola tsy misy ny didy raikitra. Noho izany dia izahay aty amin'ny fiarovana izay mijoro ireo miaro an'ireo vady aman-janany izay mpangatankonitra amin'izao zao dia mangataka izahay ny mba andefasana an'ireo olona ireo mihitsy any amin'ny toerana sahaza azy. Fantatritsika tsara angamba izany ny toeram-pamonjana izay sahaza amin'ireo olon-dratsy rehetra.